Taranja fibatana Fonjamby roapolo miravavy no mpanazatra vaovao izay nahazo fifanana nahazo ny diplôma niveau 2 ao anatin'ity taranja ity nanomboka ny 4 desambra teo ka hatramin'ny 8 desambra ny fampiofanana ireto mpanazatra ireto. Mpanazatra ny taranja fibatana Fonjamby miisa roapolo miravavy no nahavita fifanana ka nahazo ny mari-pahaizana diplôma niveau 1. Sambany teo amin'ny tantaran'ny fibatana Fonjamby malagasy no nisy fanofanana mpanazatra toy izao izay vehivavy avokoa. Miatrika io no anaran'ny isan'loran'ity andihany voalohany ity. Andriamatoa Arimalala Solomamponina ekspera malagasy no nanofana azy roapolo miravavy ireto. Ny fanofanana izay nomen'ny Fédération malagasy ny fibatana Fonjamby zany dia marina aloha izy hoe vehivavy daholo ny promotion nandrafitra ary rôliky fito mandrafitra ny fédération dia tonga nandefa solotena avokoa. Ny zavatra nomena azy ireo dia ny fototra iangana amin'ny resaka fampianarana ny atao hoe fibatana Fonjamby, ny fahaizana manao ny tetiarana ray manontolo hatrany amin'ny entraînement mandrapatonga ny amin'ny compétition avoleta rehetrarehetra. Misy amin'izy ireo tokoa ny ao amin'ny équipe nationale fa ny zana zany ny izy hoe mba misy niveau farafahambany hifananana ny baccalauréat. Moa zany tena tanjona amin'ilay misafidianana an'ilay hoe vehivavy daholo no mena an'ilay promotion na niveau 1. Hatramin'izay zany nafataratsika ny fibatana Fonjamby dia lehilahy avokoa nandrafitra ny ankamaroany tao amin'ny équipe nationale fa ezahana zany manomboka izao no fisian'ireo mpanazatra vaovao ireo dia io misiana tena zay fa betsaka kokoa ny vehivavy mibata ny Fonjamby eto Madagasikara. Nanomboka ny 4 desambra teo ity fifanana ity izay nifarana ny zoma 9 desambra teo. Tanjon'ny fédération ny hampiakatra hatrany ny avy teknikan'ny mpibata Fonjamby malagasy indrindra ny vehivavy satria dia saika mandrombaka metaly volamena maromaro hatrany isika amin'ireo faninanana iraisam-pirenena izay hatrehan'ny Madagasikara.